Rehava malala tena faly manatrika anao am'izao fotoana zao. Tena faly noho ity programa ity satria afaka mifampizara, mifampahery isika arak'izay voalaza ny soratra masina mba ahafahantsika manana fiainana feno fanantenana eto amin'ity fiainana zay efa voalaza ny soratra masina fa ratsy ary mbola hiaratsy ka dia zava-dehibe loatra ho antsika izao fotoana izao. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra fa za kosa dia mampanantena anao fa hiasa manokana aminao Andriamanitra ny amin'ny fanaranao an'izao fotoana izao. Hivavaka isika hangataka taridalana avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, ianao lay Andriamanitra lehibe, Andriamanitra namorona anay, dia Andriamanitra ihany koa nampanoratra ny soratra masina tamin'ny alalan'ireo mpanomponao. Andriamanitra o angatahanay ianao mba hiasa manokana amin'ny fomba feno mandritra n'izao programa izao. Angatahako ianao mba hitahy manokana ny mpiaino rehetra, ireo rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao. Angatahako ianao mba hamela ny heloko, angatahako ianao mba hanositra ny molotro. Ary indrindra Tompo, angatahako ianao mba hamelombelona ny fanahinay dia hikasika ny fonay amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Tononoko amin'ny anaran-tsoan'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Rehava malala fanantenana ao ambadiky ny ampitso. Zay zany no erahantsika eto mandritra an'ireo andro vitsivitsy maromaro izay omeny Jesosy atsika voninahitra ho azy. Fa dia angatahako ianao mba hanomana tsara ny fonao, hanaraka tsara n'izao programa zao. Angamba mety sendra nandalo fotsiny nahatonga n'ity programa ity onatrehanao, fa na inona antony na tena finiavanao, fanarianao, etaetanao mihitsy nanaraka an'le izy, dia za mino fa hikasika anao amin'ny fomba manokana Andriamanitra. Anamboatra ny fiainanao izy, ho fiainan'ny olona feno fanantenana, ninona toe-javatra miseho eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Eto zany dia tonga dia mariako fa ity andala toriteny zay iseho rahantsika eto ity tsy za akory namorona azy, fa nasoa izy ity tao anatin'ilay boky kely nosoratan'ny pasteur Mark Finlay, ary dia tena etaetako lalina mihitsy ny zara azy ity. Raha fanarianao efa vita boky zany izy ity raha fanarianao ny anana an'ilay boky dia azonao atao ny manantona na amin'ny fotoana roviana na amin'ny fotoana roviana, na azonao atao ny fampiantso, fa dia manao fiakana aminao ary ava malala. Naiza toerana misy anao, ninona toe-javatra iainanao zao, ary na azokady fotoana inona ianao na andraikitra toyny ahoana, mba andramo hoe ny manaraka tsara n'ity programa ity. Manaraka zany ianao androany dia arahanao koa ny toyny, arahanao ny toyny. Mety eo amin'ny 5 eo tsika niaraka eto, fa za dia manao fiakana aminao fa ho fiainana feno fanantenana ny fiainanao, vokatry ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra zay hiara-iasa amin'ny alalan'ny soratra masina ho renesintsika eto. Ka dia hitahy manokana anao Andriamanitra. Ny lohatenintsika voalohany androany zany dia ny hoe mbola manantena ihany, mbola manantena ihany, na dia eo aza ny toe-javatra farany sarotra zay hiainana, na dia eo aza ny ireo faharatsiana maro zay miseho, ary tsy ny baiboly ihany milaza an'izany, fa ireo sokady sampapahaizana, ireo manam-pahaizana isan-karazany araka ny sokajiny avy, dia efa resy lahatra fa miaratsy ny fiainana, ary teny efa ratsy izy zao kanefa mbola hiaratsy. Azontsika atao ve ny miaina amin'ny fiainana feno fanantenana ao anatin'izany? Ny valiny eny amin'ny fomba ahoana, zay no resantsika mandritra an'ireo andro vitsivitsy. Na inona toe-javatra miseho dia mbola manantena ihany. Maro ireo olona zay miaina ny fiainany tsisy fanantenana, tsisy, fa dia zao na
tonga de efa tsy mieritreritra fotsiny izy hoe zay efa rany any de efa rany fa de inona moa zany fa de efa zay no izy ary misy akony lehibe eo amin'ny fomba fitondran'ny fiainana zay ny safidy rehetra ataony mandritry ny androm-piainany de metraika am'izay misy fiatraikany ihany ny tsy fanana ny fanantenana lay hoe tsy manana fanantenana voalohany resantsika eto zany mantsy a de lay sokajiny olona antsoina am'teny vahiny hoe fatalista ka inona moa fa de efa zay noho izy zany fa de zay miatra eo fa de zao a efa samy ho faty ihany ko efa samyzay ihany ny efa rany noho izany a de ataovy aloha zay mampetipety ataovy zay mahafalifaly de sy ny sisa sy ny sisa ny sisa misy fiatraikany eo amin'ny safidiny olona anankiray ny fanana ny fanantenana na tsy fanana ny fanantenana reheava malala de maro ny olona miaina ny fiainany tsisy fanantenana mampalahelo tena mampalahelo satria be debe ny fanantenana zay efa nomen'andriamanitra ho resantsika rehefa avy eo kanefa de mandany ny androm-piainantsika ianao mety ao anatin'zany za mety ao anatin'zany fa androany anovantsika ny soratra masina mba tsy ho zany intsony tsy hoe lavaka maizina tsisy fanantenana ny fiainanao ninninona zavatra miseho aminao aza velanjoanao na ny fahaketrana ny fahakiviana ny tebiteby ny famoiza-po na de feno fanaintainana azy aoka tsy avelanao ahazo laka eo amin'ny fiainanao lay fanariana andositra ny fiainana indrindraindrindra reheava malala maro ny olona tonga hatrany amin'ny fanariana hamoany tena satria nahoana satria tsisy fanantenana miaina ny fiainany tsy misy fanantenana de rehefa jerena ny lasa tena mahamenatra mahakivy tsy mampateritreritra ny ankehitriny zavatsarotra manahirana de mbola jerena ihany koa no avy ohatrany tsisy antenaina ohatrany vao maika hiaratsy azy de lasa tonga le fanontaniana hoe de inona moa zany ny antony iainana am'ty fiainany ity fa de aleo tapahana hatreo zany mahatonga ny olona maro tonga hatrany amin'ny famonoantena fahakiviana hoe de alao zany a hijanona hatreo tsy manana fanantenana reheava malala angamba mety ho zany ianao ozy fa manomboka zao ianao a tsy ho zanytsony aorinanyity resaka zay rahantsika ity inona moa ny atao hoe fanantenany raha ataoko amin'ny teny tsotra faran'zay foy ary mivantana la izy de zao ny atao hoe fanantenana de fatokina lalina ao am-po fa mbola isy ho avy mamiratra am'izao fotoana zao sarotra be tena enjana be mafy kanefa tsy maninona zay zavatra miseho am'izao fa zany tsy masakana n'lay ho avy tena mamiratra ny olona manana n'zany fatokiny zany de zay ny antsoina hoe manana fanantenana ny olona tsy manana fanantenana mety tsy hitanao misorotra eny amin'ny endriny mety ohatry ny olona rehetra ihany izy mety olona mifanerasera aminao akaiky azy angamba mety olona manana ny maizy azy ary angamba aza mety olona kristianina satria mivavaka ao anatin'ny fivavahana kristianina fiangonana kristianina kanefa tsy manana fanantenana inona ny antony reheava malala zay ny antony iresantsika eto mampalahelo feno fanantenana ao atsika eo amin'ny soratra masina kanefa dia vitsy de vitsy zany olona hoe tena miaina ny fiainany manana fanantenana resy lahatra mifony tanteraka fa ho avy ny fotoana tena mbola ho tsara lavitra noho izao ny zavatra iainany ary dia zay lay fahafenona fanantenana zay no manampy azy hery lehibe hoentiny miatrika tsara amin'ny fomba endrindrindra ny fiainany fa raha vo tsy manana n'izay fanantenana zay dia ho fanapa-kevitra diso foana no entina miaina zava-dehibe ry havana ny fananatsika fanantenana ary dia tonga eto zany tsika zao hiaraka amin'reto andala toriteny vitsivitsy hoe fanantenana ao ambadiky ny ampitso zao ny voasoratra ao amin'ny romanina toko 5 de ny andininy 4 romanina toko 5 ny andininy 4 fa izay rehetra voasoratra fahiny de ny soratana ho fianarantsika hananatsika fanantenana amin'ny faharetana sy feononana avy amin'ny soratra masina voasoratra fahiny voasoratra ao amin'ny soratra masina no tiany olazaina eo
zay rehetra voasoratra ao amin'ny soratra masina de nysoratana mba hananantsika fanantenana avy amin'ny soratra masina. Ka de zao zany raha tsy manana fanantenana ianao dia misy zavatra tsy mety ny toerana ametrahanao ny soratra masina eo amin'ny fiainanao. Tsy manana ny anjara toerana tena tokony ho tazomina eo amin'ny fiainanao ny soratra masina. Angamba mety mamaky ihany ianao na mianatra sy mandinika ihany fa tsy tena mampiatra arak'izay mahateny madio tsy misy tsiny madiodio avy eo amin'ny soratra masina azy. Jesosy moa de efa nanao fanoharana hoe ny olona zay mandreny ny soratra masina ka tsy miaino, tsy manaraka an'izay lazainy de ohatry ny olona adala, ohatra ny lehilahy adala zay manorina ny tranony eo ambony fasika, ary ho avy ny fotoana rehefa tonga ny tafiditra, tonga ny ranonorina ary tsy maintsy ho avy zay. De rehefa tonga zay de indro fa midaraboka, kivy, simba, potika. Ry avy malala ny baiboly, soratra masina. Zay no resantsika eto mandritra ny fotoana maromaro. Inona daholo ny voalaza ny soratra masina zany mba hatonga antsika hanana fiainana feno fanantenana. Fa raha manaraka zay lazainy soratra masina isika de ameny fanantenana ny fonao ny baiboly. Raha ao anatin'ny tena fahakiviana na toe-javatra farany sarotra ianao de ameny fanantenana ny fonao ny soratra masina. Ao anatin'ny tsy fahasalamana tena lalina ianao ary tsy mety angamba tsy ho sitrana mihitsy, ameny fanantenana anao ny soratra masina. Ao anatin'ny olam-piainana zay tena tsy voavahanao mihitsy, ary angamba aza tsy ho voavaha mihitsy mandrakizay, de ho hitanao fa ameny fanantenana anao ny soratra masina. Romanina 12:12 ihany ny 7:7 de zao ny toy ny fanambarana: ary Andriamanitra ny fanantenana ny ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Ry avy malala, Andriamanitra ny fanantenana, zany no anarana iantsony ny baiboly an'io Andriamanitra ivavahantsika io Andriamanitra ivavahako ivavahana, le Andriamanitra namorona antsika any an-danitra. Angamba ianao mety mbola tsy nivavaka mihitsy hatramin'izay, fa androany aho zany zao dia mino aho fa iova ianao, fa Andriamanitra ny fanantenana, le Andriamanitra namorona anao io miantso anao mba hanana fiainana feno fanantenana rehefa hiaraka aminy ianao. Ka raha ohatra ka tsy nanana ny tena anjara toerany teo amin'ny fiainanao Andriamanitra hatramin'izay, de manomboka zao dia tsy ho izany tsony. Sa hoanao zay ianao mino aho fa handray an'izany fanapaha-kevitra zany ianao, ametraka an'io Andriamanitra ny lanitra, lay Andriamanitra miseza fiandrianany lehibe any an-danitra, namorona n'izao rehetra zao, namorona ahy, namorona anao, miazona ny ainy ny fofinainy ny zava-mananaina rehetra eo amin'ny tanany, lay Andriamanitra manana ny hery rehetra, io Andriamanitra io de Andriamanitra ny fanantenana, ary ameno anao fanantenana izy. Fanomboana moa androany ijery andalatsoratra masina vitsivitsy isika ny amin'ny hoe fanantenana hoentin'ny tenin'Andriamanitra. Ny ao amin'ny Titosy 2:7, Titosy 2:7 de misy an'izao andalatsoratra izao: miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy atsika de Jesosy Kristy. Fanantenana mahafinaritra, izany no ilazan'ny baiboly azy, de ilay fisehoan'i Jesosy Kristy mpamonjy atsika eny amin'ndraony lanitra. Baiboly mantsy de milaza fa ho avy izy handray atsika haka atsika. Mbola hiresaka zavatra maro ny amin'izany isika, fa izay vanim-potoana lehibe andrasantsika izay, io no lazain'ny baiboly hoe fanantenana mahafinaritra, fanantenana voatahy, ozy ny dikan-teny sasany, blessed hope, fanantenana voatahy. Ry avy malala, mety mbola tsy niaina amin'ny fiainana miandry an'izany fisehoan'i Jesosy Kristy zany ianao hatrany aloha, fa androany de mino aho fa ametraka fanontaniana amin'ny tenanao ianao hoe Andriamanitra, inona ny ataoko?
mba ho isan'ireo olona miandry ny fihevian'i Kristy tsy ho elantsony eny amin'ny raony lanitra. Ary zay fomba fiaina zay rehefa tonga ao an-tsainao zay faniriany zay de ho hitanao fa fiainana feno fanantenana, ilay fanantenana mahafinaritra ny amen'ny fonao sy ny sainao. Zao mantsy ny voalaza rehefa tonga izy, rehefa ho avy izy ao amin'ny Apokalipsy 1:20 sy ny 2:20 de mitanisa ny zavatra iseho rehefa tonga zay fotoana zay. 1:20 any andininy 7, Apokalipsy 1:20 andininy 7, ary nahare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe indro Andriamanitra no hitoetra ao aminy dia ho Andriamaniny. Andriamanitra hitoetra eo amin'ny olony. Lay Andriamanitsika zao tsika tsy afaka mahita azy satria mbola noho ny fahotana de tsy mahazaka ny voninahitr'Andriamanitra intsony. Zany fanambaran'ny Baiboly. Fa ho avy zay fotoana zay, rehefa tonga zay fotoana zay, ilay fanantenana mahafinaritra andrasantsika io, de Andriamanitra hitoetra eo amintsika. Miara-monina isika. Ary io tsy resaka hoe fotoana voafetra ohatran'ireny manao vakansy ireny, tsy 2 volana, tsy 3 volana, tsy herintaona, tsy 100 taona, tsy 1000 taona. Mandritra ny mandrakizay. Hiara-onina amin'ilay Andriamanitra masina, marina, ilay Andriamanitra be fitiavana nanao ny fomba rehetra mba azotsika hiara-onina aminy any amin'ny paradisan'Andriamanitra mandritra ny mandrakizay. Ho avy zay fotoana zay, fanantenana mahafinaritra. Inona koa ny mbola iseho rehefa tonga zay fotoana zay? Miara-monina aminy isika de any amin'izany fiainana miara-monina aminy zany de zao ny voalaza, tsy hisy intsony ny fanaintainana, ny ranomaso. Ny 14, Apokalipsy 1:20 ary ho fafany ny ranomaso rehetra masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Maro ny olombelona zany zao tsy fantatro, mety ho anisan'ireny ianao miaina ao anaty fanaintainana, vokatry ny aretina na vokatra na zavatra maro samihafa, de manaintaina, de miaritra, latsaka mihitsy ny ranomaso tafatomany satria fanaintainana. Rehefa malala, ho avy ny fotoana rehefa tonga io fanantenana mahafinaritra andrasantsika io de tsisy an'izany intsony, tsisy intsony zany. Ny fandrosin'ny siansa ara-medikaly amin'izao fotoana zao eo amin'ny fitsaboana tsy mahafoana ny fanaintainana. Angamba mety afaka manasitrana, manalava kely fotsiny ny androm-piainantsika ny fandrosoana eo amin'ny fitsaboana. Fa zany akory tsy midika hoe tsy mandalo fanaintainana isika. Zany tsy midika hoe tsy handalo fahafatesana isika. Fa rehefa tonga ilay fanantenana mahafinaritra, tsisy intsony zany. Tsisy intsony zany. Ary ny olona miandry an'izay fanantenana mahafinaritra izay, hafa ny azon'ny fomba fitondrany fiainany. Hafa satria afaka manan-kery hiatrehana ny toe-javatra rehetra izy mba hatratrarany an'io zavatra zay antenaina, zavatra zay andrasana io. Rehefa malala, miaina amin'ny fiainana feno zavatra tsy rariny isika. Soratra masina moa de hoe miarabelona ratsy fanahy ny mpiarabelona zay iainantsika amin'izao fotoana izao. Ary tena zany mihitsy, itsika rehetra zay efa mba manana eritreritra sy saina afaka mandinika manadiady de mahafantatra fa tsy rariny, betsaka ny tsy rariny amin'ny zavatra iainantsika. Ary ianao io mety hianjadiny zany tsy rariny zany ianao zao. Tsika rehetra efa nandalo tamin'izany daholo, ary tsika rehetra de miaina ao anivony zany tsy rariny zany. Tsisy neninona azontsika tao hanovanana zany, fa de zay ny iainantsika aloha. Angamba tsy fantatro, tsy zavatra tsy niankina taminao, kanefa de voan'ny aretina ho mamiadana ianao. Ny olona any ivelany ohatra, ny olona hafa no manara-po amin'ny fitondran-tena ratsy, fifohana sigara, vokatra ilay setro-jigara zay tonga matetika atao aminao, de ianao tratran'ny aretina ho mamiadana. Izy amin'izany ohatran'ny tsy maninona, tsy rariny, tsy zakanao zany,
tsy zakatsika zany tsy rariny zany raha tsy miaina amin'ny fiainana feno fanantenana isika satria ny fanantenana de milaza amitsika fa na misy tsy rariny to inona azy am'izao tsy ho mandrak'izay zany andin'ny fahadimy am'ilay voalaza teo indro avaoziko ny zavatra rehetra andriamanitra no mitenan'io mbola ho avaozin'andriamanitra io ryavana le zavatra tsy rariny iainantsika io misy zavatra tsy azotsika hovana tso ny asa ohatra hoe ny ray aman-dreny ny poirantsika ny fianakaviana ny poirantsika na ny tsy fantatro ny volokoditra tsika ny reny ny mahatonga ny tsy rariny eo amintsika tsy azotsika hovany zany fa andriamanitra hanovany zany apokalipsy 1:25 de izy no milaza fa mbola ho avaoziny io ho avaoziny io mandritra ny fempotoana voafetra fempotoana foy eto amin'ity fiainany ity ihany no isiny zany zavatra zany fa rehefa aveo a ho avaozin'andriamanitra io rehava malala tsara ny andriamanitsika tsy ilayntsika ny aina amin'ny fiainana tsisy fanantenana fa efa lay andriamanitra ny fanantenana dia nanao fanambarana be deaibe ary miasa amin'ny fomba rehetra mba hananatsika ny fanantenana ka de ho avindray izy hanavao ny zavatra rehetra raha ela indrindra zany farafahatarany raha tena ela indrindra dia amin'ny fotoana eviny dia ho avaoziny lay zavatra tsy rariny zay menjady aminao io ka de aza manao hoe roviana ihany izy ty tsy zakako tsony tsia raha vao manao an'izany ianao raha vao milavo lefina ohatran'izany ianao de tsy ho tratranao lay fandresena efa miandry fa ny olona miaina amin'ny fiainana feno fanantenana no ho afaka ho tafita hiala amin'io toejavatra zay iainan'io ny mpanompon'andriamanitra anankiray mpanao salamo de nanoratra ny salamo 7 efa haitsika loatra zao ny voasoratra ao amin'ny 1:7 salamo 7 ny 1:7 eny na de mandeha mamaky ny lohasa aliko ny fahafatesana zao de tsy atahotra satria nahoana satria miaraka am'ilay andriamanitra ny fanantenana io ny azo ny efa noraisiny ho mpikarakara azy de noraisiny ho mpiandry ahy io andriamanitra io no ataony hoe jehova no mpiandry ahy mampiandry ahy eo amin'ny ay maintso izy ka na de mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana aza de tsy atahotra rehava malala mino afa fantatra ao tsara ny tanjon'andriamanitra am'izao fotoana zao dia miantso anao izy amin'ny alalan'izao fandarana zao mba hiara-mandeha aminy mba hatonga azy ametraka fiainana feno fanantenana eo amin'ny fiainanao satria tsy eto amin'ity fiainana ity ihany tsy eto ihany raha manoloana fahafatesana isika ny dona-pahoriana ngamba lay tena malala ny fotsika rehava malala izara aminareo zavatra hitako indray mandeha namangy fahoriana mpivady anankiroa mpivady kely ataoko hoe kely satria vao fotoana fohifohy no niaran'izy ireo tao amin'ny tokantrano ny zanany lahy kely voalohany rehefa hitako teo ambony latabatra nampanaoviny ray aman-dreny costume lay costume tsara indrindra fitondrany mivavaka miaraka amin'ny lobaka miaraka amin'ny nœud miaraka amin'ny gantanana miaraka amin'ny bakiraro fotsifotsy ao anatina voaly madio mahafinaritra mahafatifaty ny jery an'izany zazalahy kely zany tena mahafatifaty fa saingy tsisy aina ntsony maty ny pao ny fahafatesana rehefa nanatrika an'io fotoana namangy tany izahay de nanao ny vavaka teo amin'io fotoana famangina azy io tsy afeniko anareo fa tena feno ny foko miaina amin'ny fiainana misy fahafatesana isika azo atao ve ny mbola hanana fanantenana manoloana an'izany toejavatra zany rehava malala eny ny valiny zany fanontaniana zany eny zao ny voasoratra ao amin'ny Korintiana voalohany 5:20 andiny 1:20 ka hatramin'ny 4:20
tsy ovakitsika fa fitiniko le izy vetivety fa vetivety toy ny ray mpimaso rehefa maneno ny tropetra farany de ovana isika rehetra fa hotsofina ny tropetra ary ny maty atsangana tsy oloha intsony ary isika ovana ka ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana zany noho izy rehava malala mandalo fotsiny io fahafatesana io mandalo io fa ho avy ny fotoana tsisy an'io tsony ary ny zanak'Andriamanitra zay nandalo an'io fahafatesana io de ho atsangana hitsangana ary ho velona mandrak'zay zao tsika marary ny fo misaraka aloha misy fotoana isarahana fa mandalo io rehava malala fa le fiarahana kosa mandrak'zay ho tafaraka mandrak'zay na de mandalo lohasaliko ny fahafatesana azy ary zany daholo angitsika lohasaliko ny fahafatesana ahoana mono tsy ho zany na iza manatrika anao io ianao miaino ahy io raha misy fitepony fo anankiray banga fotsiny mijanona tsy mitepony foko tapakeo de vitatreo zany rehefa mialy io fitepony fo ray io fotsiny ny banga eo de fa vitatreo lohasaliko ny fahafatesana foana ny fiainantsika mifanakaiky eo ny fiainana sy ny fahafatesana de amoy fo ve vokatr' zany na anana toetsaina fatalista ave atahoana moa fa torabato avy any an-danitra tsy rehava malala tsy manana fanantenana avy amin'ny soratra masina isika ka na inona zavatra miseho eo amin'ny fiainanao androany aho zany de manasanao ava malala aoka mba hisafidy ny anana fiainana feno fanantenana tsy ilaitsika ny aina am'zany hoe tsisy fanantenana eto amin'ity fiainana ity tsy natao atsika zany ary tsisy antony hijanona atsika am'zany fomba fiainan'zany fa zao ihany avy alao hitondra fanantenana eo amin'ny fiainanao ny soratra masina azadino Romanina 5:17 Romanina 5:17 de zao ny voalaza no soratany io soratra masina io mba hanananao fanantenana de raiso ny fanantenana avy eo amin'ny soratra masina aoka mba hiainanao ny soratra masina de hitanao fa manana fiainana feno fanantenana ianao mbola ho hitatsika zany any aoriana ny olona sasany moa zany ny ampahany sasany ato amin'ny soratra masina raisy no tenin'Andriamanitra fa ny ampahany sasany dinganiny fotsiny fady sokevitra zany rehava malala fady sokevitra zany ary efa safidy ratsy eo amin'ny fiainana zany ary zany mahatonga ny olona tsy anana fanantenana faharoa de aoka ho raisinao ho Andriamanitrao ho Andriamanitry ny fiainanao lay Andriamanitry ny fanantenana teto amin'ny fandarana toy izao mpanompon'Andriamanitra anankiray de efa nilaza hoe oka mba hiova ny Andriamanitrao ary tena mahafinaritra mihitsy zany torohevitra zany rehava malala so de mba tsy ilay Andriamanitra tena izy no nametrahanao ny fonao na tonga anao tsy anana fanantenana fa raha lay Andriamanitra any an-danitra namorona antsika voalazany soratra masina Andriamanitra ny fanantenana ny anarany de ho hitanao fa ho feno fanantenana ny fiainanao de zao ny fanambarana nataony io Andriamanitsika io le Andriamanitsika any an-danitra lay tompontsika namorona antsika io Jeremia 7:20 ny 1:12 Jeremia 7:20 1:12 fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo ozisa hoy Jehova le Andriamanitsika any an-danitra de hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany no tsy piako mihitsy ilay hoe hanome atsika fanantenana io Andriamanitra ny fanantenana io de mba hoendreny isika mba hanaiky ho isan'ilay vahoaka ny fanantenana zay manompo sy manome voninahitra ny io Andriamanitra io Salamo 1:3 de misy fanambarana hoe mahereza ary eo ka tanjaka ny fonareo de ianareo rehetra zay manantena ny Jehova zay manantena n'ilay Andriamanitra ny fanantenana de mino azany zao rehava malala fa ho isan'ireo lay manantena ny Jehova ianao ho isan'ireo lay vahoaka n'Andriamanitra ianao ho isan'ireo lay vahoaka ny fanjakan'ny lanitra izay ny soratra masina no mandamina ny fiainany
mandrindra ny fiainany de zay lazay ny soratra masina tsy zay ataon'ny besiny maro tsy zay ataony rahanina na zay zavatra everiko fa mety fa zay lazay ny soratra masina hita ianao ny Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika tompoko. Raha ny masina ny an-danitro misotranao noho ny soratra masina, misotranao satria ianao de nanolo tena mba ho Andriamanitray hikarakara-anay, hamonjy anay, hanome anay fiainana mandrakizay, ary ianao ilay Andriamanitry ny fanantenana de efa nampilaza mivantana mihitsy fa manana hevitra hanananay fiainana feno fanantenana ianao. Andriamanitro, isaoranay ianao noho izany, atolotra ianao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, fa izay kosa ampio izay mba ho endry, ampio izay mba hipetraka tsara eo amin'ny lalana ny soritanao, mba hatanteraka eo amin'ny fiainanay ilay hevitra heveranao anay ho isan'ny olona feno fanantenana. Ka dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavanao Andriamanitra ray ary ilay fampiraisana avy aminao fanahy masina no hitahinao ny vahoaka rehetra, ny olona rehetra izay manaraka n'izao fandarana izao, ary hikasihanao ny fiainan'izy ireo. Tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Rehefa malala hitanao ny Tompo ary ho tafaraka eto indray isika amin'ny toy n'izao fandarana izao. Tao amin'ny havana, tao amin'ny zay olona akaiky ny fonao, tao amin'ny olona rehetra zay verinao fa tokony hanana fiainana feno fanantenana, de hiaraka eto tsika raha mpitso amin'ny fotoana toy izao. Samy ho tahin'Andriamanitra tompoko. Amen.